Etsy andaniny ihany koa ny ataontsika hoe tsy fahampiana arak'olona amina mpitandro ny filaminana, na dia efa misy aza ny brigade de gendarmerie, misy ny poste fixe eny Antsarahonenana, efa miara-miasa ihany koa amin'ireo patrouille de sécurité rurale ireo fa tsy ampy noho ny fidadahan-tsikile commune sy ny izay fisian'ny kizo izay dia saika mbola hitahita taratra ary mbola mahazo vahana aty amin'ny commune Kiangara ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Anisan'ny tena mbola olana sedraina aty amin'ny commune Kiangara ny tsy fahampiana foto-drafitrasa 24 600 eo mponina aty amin'ny commune Kiangara, kanefa ny tobim-pahasalamana roa ihany no misahana an'izay eto amin'ny renivohitra ny commune sy any amin'ny fokontany Tsarahonenana. Dia hita hoe tsy ampy ilay izy sopotry ny faritra Analamanga ny commune Kiangara, dia olana nefa ny resaka lalana amin'ny famoaham-bokatra, ny lalana, ny tetezana ratsy amin'ny ankapobeny azo ilazana anazy satria amin'ny fotoana main-tany ohatr'izao ihany no tafiditry ny tômôbilina no maka vokatra aty, fa rehefa tonga ny fotoana androtsakorana dia tena tapaka tanteraka io lalana io tsy azo isorana intsony fa dia miasa ny moto. Izay ny ahafahana mivezivezy eto, ary misy fotoana rehefa sendra marary dia tena miandrika fahasahiranana ny vahoaka ahafahana mitondra an'ireo marary ireo raha ohatra ka tsy maintsy ho avy ny fotoana no andehanana eny amin'ny hôpitaly lehibe eny amin'ny distrika. Anisan'ny politika lehibe izay imasoanay eto amin'ny commune Kiangara amin'izao fotoana izao napetraka ho lara-pahamehana ny ady amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Izy io moa dia mazava ho azy rangory fototry ny afo ny doro-tanety, izay tena hoe io no tena fanetry be matetika manimba an'ilay tontolo iainana, miteraka fikorontanan'ny toetr'andro ary miteraka an'ireny ataontsika hoe loza voajanahary matsaravina isan-karazany ireny, ka dia napetraka ho isan'ny vain-dohan-draharaha ny ady amin'ny doro-tanety. Mametraka izay no antsoina hoe politikan'ny zéro feu 2028, 3 taona 4 taona eo ny fotoana ahafahanay mametraka an'izay laminazy izay dia efa mipetrapetraka ihany ny paikady rehetra.